Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zaatang avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Ny fandarana Zahatany indray no raha antsika mpanaraka ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao. Miarahaba tompoko ary dia asaiko isika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Toeram-pizahan-tany iray any avaratry Toliara, 20 minitra monja miala ny tanàna ny Toliara no entina amintsika tao anatin'ny fandarana androany. Dia tsy izy izany fa ny tanàna Mangilifaty izay tena mahasarika mpizahatany tsy ny avy any ivelany ihany fa indrindra ihany koa isika eto Madagasikara. Ankoatra ny tora-pasika sy ny filalaovana ranomasina dia ny fijerena ireo karazana baobab izay amin'ny endriny maro ny tena mahasarika ny mpizahatany, indrindra moa ny fisian'ireo parka na alan-javaboary izay misy any amin'ny toerana iny izay ahitana izay karazana baobab izay izay amin'ny endriny hafakely fa tsy toy ny fahitantsika, tsy toy ny fantantsika any Morondava sy any amin'ny toeran-kafa eto Madagasikara. Ato anatin'ny fanadihadiana izay nomaninay ho antsika androany ny hitondrana amintsika ny santionan'ireo endrika baobab hafakely ireo. Ankoatran'izay moa mazava ho azy ny mahifaty any Ifaty dia ny ranomasina sy ireo trano fandraisam-bahiny. Teratany arabo antsoina hoe Abdallah Batuta no nivoahan'ny anarany Reniala ho baobab tany amin'ny taon-daty faha 420. Tany amin'ny faritry Sahel any Afrika iny no nahitany azy. Sahel, tany marin-drano na terrain plat, eo anelanelan'ny Sahara ny tapany avaratra, tandrifin'ny faritry Soudan ny tapany atsimo, antsoina amin'ny teny frantsay hoe Sahel septentrional, eo un Sahel méridional. Mitovitovy amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ny toetany amin'ity faritry ity ka aniriny baobab. Bohibab no niantsony Abdallah Batuta ny Reniala tamin'izany. Bohibab, fiteny arabo midika fruit à multigraine amin'ny fiteny frantsay. Noho ny fivoaran'ny teny dia raikitra baobab mandraka ankehitriny ny anarana afantaran'ity hazo lehibe fihinam-boa ity maneran-tany no sady io no anarana tranainy indrindra fiantso azy. Efa-jato taona taoriana io izany hoe tamin'ny tapany faharoa ny taon-jato faha 20 no nanomboka namoaka ny fikarohana momba ny zava-maniry maromaro nataon'ny tany Senegal ny taona 770 telo amin'ny 570 i Michel Adanson. Fianakavian zava-maniry 750 nanaovan'ny fikarohana no tena nampisongadina azy teo amin'ny tontolon'ny siansa tany Eropa tamin'ny faraparan'ny taon-jato faha 20. Isan'ireo ny Reniala na baobab any Senegal ka mahatonga ny anara siantifika ny baobab tsy maintsy ialohava ny anaran'ny Adanson Michel. Botanista frantsay teraka avy amin'ny fianakaviana écossaise ny 7 aprily 1770. 527 no nandalo teto Madagasikara i Alfred Grandidier, naturaliste explorateur français. L'histoire physique, naturelle et politique de Madagascar no isan'ny sangan'asa nanamarika ny fandalovan'ny teto Madagasikara nandritran'ny 5 taona ka amin'ny maha naturaliste azy dia voaresaka ao ny karazan'ny baobab malaza indrindra eto Madagasikara ny Morondava fantatsika amin'ny hoe allée des baobab. Avy amin'ny anaran'ny Alfred Grandidier indray no naha Adamsonia Grandidieri ny anaran'ny siantifika ny baobab de Grandidier ao amin'ny allée des baobab Bekonazy Bemanonga Morondava. Baobab ao anatin'ny listra mena ny UICN na Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Marina fa ny baobab rehetra dia voasokajy ao anatin'ny fianakavian'ny hazo Bombaceae araka ny classification classique na Malvaceae araka ny classification phylogénétique. Baobab renin'ny alan'ny Madagasikara voarin'ny fizahan-tany. Tonga soa eto amin'ny réserve Reniala aty Mangilifaty Toliara. Reniala, réserve privée, jardin botanique, réserve ornithologique, et puis forêt de baobab, 60 hectares de superficie. Ahitavatsika baobab, plante médicinale, les baobab farany ngeza amin'ny faritsy Ifaty Mangily. Bébé, guide touristique ato amin'ny Reniala no hitarika antsika. Olika na circuit latsaky ny adiny roa no hatao ahitana karazana endrika baobab 10. Amin'ny réservato zany raika avao espèce-na baobab ato fa forme différent. De zahay zany magnome agnara arakaraky ny forman'le baobab. Ohatsy manahaka antoy zao baobab forme bouteille.
ambony igny zany ny boly voana baobab azo hanina, amboara jus, amboara confitira, amboara rhum arrangé. Tsirony zany MP acide manahaky madirodiro manahaky tsirony kily regny, voamadiro. Manahaky olo tsy ampy vitamine tsy ampy calcium regny zany mahazo mihinana jus na baobab. Ino anarany scientifique de Baobab toy zany agnarany amy gasy atoy fony, Adansonia ribrostipa, famille malvacée. Satria baobab amy eran'izao tontolo zao zany taloha izy zany ny 8 espèceny, de 4 amitsika Madagasikara atoy, de 1 en Afrique, de 1 en Australie. Nanomboky tamy 2012 nanjary 5 espèceny, 4 amitsika Madagasikara atoy, de 2 en Afrique, 1 en Australie. De anatin'ny tronc baobab toy fibre agnatiny ao misy rano, feno rano agnatiny ao. De pendant saison sesy zany olo amin'ny faritsy atoy manapaky baobab io de alany fibre agnatiny ao amena omby, satria faritsy atoy zany tsy maro akata, tsy misy akata amin'igny. De amboara fanafody koa, lafa le olo zany marary vavony, mangalaky holiny baobab reto, de igny ketrehy le inomy sahala finoma dité, finoma kafe regny. Faritsy atsinanan'ny Madagasikara igny tsy misy baobab agny, sady baobab posy amin'ny tany maina, fasiky manahaky an'izao. ampiasan'olo amy resaky finoa koa ve le baobab sa? Ampiasan'olo resaka finoa koa, manahaky hoe misy baobab bevata regny zany, de inoan'olo de eo le olo mangataky, sahala hoe mangataky ze raha tokony hangatahiny, hoe manahaky olo misy tsy teraky ohatsy, mangataky amin'ny baobab igny ao, satria sacré zany, masina le baobab. Adansonia ribrostipa avokoa ny karazany fony na baobab mandrakotra ny velaran-tany 80 hektara ato. Ribot satria somary manopy menamena ny lokony noho ny toetrandro sy toetany aty amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ny hitantsika voalohany tagny igny forme botay, de ato tsika mahita forme karoty. De io zany le anaran'ny baobab amin'ny faritsy amy réserve reniala toy. Agnarany amy gasy fony no scientifique Adansonia ribrostipa, famille malvacée. De tsika zany lafa mahitaky baobab, le baobab zany tsy maintsy le nom scientifique tsy maintsy manomboka amin'ny Adansonia. Chaque agnarany chaque espèce na baobab zany de tsy maintsy misy Adansonia io. Satria nisy zany olo français agnarany Michel Adanso, de i zany nahitaky raha nanao découverte baobab io voalohany, de zay zany mahatonga agnara hoe Adansonia io. Toy zany baobab toy tokotokony agny amin'ny 100 tao agny amin'ny 1000 baobab agnatin'ny 60 hektara de superficie toy. Toy nambolenay zao toy zahay namindra azy eto, baobab 3 tao, 3 tao zany toy, mitsiry miady. Tahaka izao ny havon'ny baobab 3 taona, fa anatin'ny taon-jato 5 vao manana halava 12 metatra, tahaka ireny baobab lehibe mahafinaritra hitantsika ireny. Ty baobab ty fe forme hafa koa zao toy, baobab fatigué. Baobab fatigué no antsonan'ny karazana baobab tahaka izao ato amin'ny reniala noho ny fijorony efa nihilangelana. Tsy voajanahary indray ny lavadavaka amin'ny baobab ireto, fa lavadavaka nataon'olona mpihaza voan'ny baobab napaka hoditra baobab tato taloha tohatra fiakarana eny ambony ka natao hoe baobab escalade ny anarany rehefa no hajariana ho an'ny mpizahatany. Ny iray ato lohan'ny rhinocéros. Ato zany forme baobab, forme tête de rhinocéros. Toy zany tena rare baobab sahala amizao, fa en général baobab mitsiry mahity, fa toy zany misy rera de la nature. Forme tête de rhinocéros, toy zany le maha rhinocéros azy. Jerena avy ato zany manjary
3 tronc koa avy ato, telo zany tronc-ny ato zao. Miatrika antsika izao ny baobab lehibe indrindra ato amin'ny faritra Mangilifaty Toliara. 250 taona, mirefy 13 metatra ny hadiriny. Baobab manana endrika cafetière. Baobab forma cafetière. Ny hafantara ty taony zany hoe 800 na 400 de misy le botaniste zany le scientifique mangalaky corse ny fibre ny baobab ty zany testé à carbone 14. Zay zany hafantarany taony. Olo firy eo maharakotsy azy? Toy zany eo amin'ny olo valo magnodidy maharakotsy azy. Eto ny mpitsangatsangana no manao baobab party, zany hoe manao apéro sy afaka misakafo. Apéro azo ampiarahana amin'ny hira sy dia ataon'ny mpanakanto avy eto an-toerana. Hatramin'ny sokafan'ny toerana ho an'ny fizahantany tamin'ny taona 2012 dia ny mpizahatany anglais sy français no tena marisika mitsidika ato. Manaraka eo ny amerikana, ny tchèque, polonais, izay vao ny aziatika. Roa amin'ny olona zato amin'ireo ny teratany malagasy. Andiam-behivavy mpampianatra avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra ny Catalogne Espagne no sendranay. Madagascar es un país precioso, con gente muy acogedora, con una naturaleza impresionante y vale la pena venir y pasar el tiempo aquí, compartir con la gente, porque es auténtica, es muy auténtico y nos llevamos un gran recuerdo en el corazón. Gracias. We love Madagascar! Anche Madagascar cerveza. THB. Olona manan-kaja efa nandalo tato ny mpiasa avy amin'ny orinasa Toyota ny solotenan'ny Fondation Brigitte Bardot, ministra malagasy maromaro, maso ivo frantsay ary filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina mivady. Toy zany le baobab farany hententsika alohan'ny hiboahantsika amin'ny sortie agny. De ato tsika mijery azy, chacun a son imagination. Mijery atsika baka ato hoe. Samy mangalaky heviny tsikiraikiraiky hoe ino formany baobab ty. De amiko manoka, io zany forma corsage de femme. Baobab forma corsage de femme. De arakaraky zay imagination tsirairay. Corsage nono. Ya. Ohatrany grenouille ohatrany olo koa i de lohany ambany de tombony. Sady mitondongana ny lohany. Petit circuit no ilazana an'izay olika natao izay. Latsaky ny adiny roa ny fanaovana azy, adiny 3 raha hanao grand circuit. Amin'ny fotoam-pizahantany na haute saison, 100 isan'andro eo ny mpizahatany tonga mitsidika ato, 20 raha kely indrindra amin'ny fotoana tsotra. Raha betsaka dia 200 amin'io ny teratany malagasy. 4 alina ariary isan'olona ny sara-pidirana miampy guidage ato amin'ny réserve reniala Mangily raha teratany vahiny. 2 alina ariary isan'olona raha malagasy. Avotra, eny, voaro no ny fizahantany ny baobab Amanarivony miaraka amin'ny zava-maniry tompo-tany hafa ato amin'ny faritra 80 hektara ny reniala. Antony tsy hitsaharanay eto amin'ny fandarana zahatany milaza fa fitaovany iray lehibe iarovana ny valeur rehetra ananantsika eto Madagasikara ny fahaizana mitrandraka ny fizahantany. Ramatoa Dame Gertrude, izy no tompo-kevitra amin'ny fanajarian'ity toeran'ity, sage-femme major tao amin'ny hôpitaly be Toliara, efa misotro ronono. Fitiavany zavaboary no nahatonga azy sy ny fianakaviana nanapa-kevitra hanajary ty toeran'ity ny atomboka tamin'ny taona 8 fananganana fikambanana antsoina hoe Reniala io no niatomboahany tamin'ny taona 2012. 9 ny mpikambana, 13 amin'io teratany frantsay, monina ny ivelany ny sasany. Taona 2012 no niova ho ONG Reniala. Fagnahy karazana défi. De raha vao nahita ty toerana ty zahay tamin'ny 98 de nikontakte olona miasa amin'ny environnement. De hoizy le nataon'le olo. Inona koa ty ho vitan'ity sage-femme ratsy ty hanao zao raha amin'ny environnement zay. De hitanareo zay teny zay,
ny marike tagnaty lohako hoe raha za koa mo fa tia zava-boahary sy raha manao an'izay. Tsy tamy fahalalako hoe ny momba ny hazo na momba ny vorona. De ny repertorie tsikelikely io hazo. De manahaka an'izay de ino koa mety misy ato misy vorona. Iny aby ny karaza voro hita ato, nitady an'ireo. Zara ny raha mahita hoe hazo ohatran'izao. Fa de tena nikapain'olo, nanaovan'olo charbon, fanaovan'olo charbon tagnaty ala ty ato, de toerana fangalandry zareo kitay, fanamboara trano, de toerany fahitadiava regny farafatra regny zany anaovana laka. Inay tamy voalohany hanao ny ty ala ty amin'ny état naturel. De hoe amin'ny état naturel hatao akory. De le projet-nay io, projet une souche égale à un arbre. Ohatra zao hoe katrafay ny kapain'olo teo, de katrafay ataonay eo. Tsy nisy hoe hazo ambadiky, tsy nila tondrahana zany fa tonga de nivelo ho azy. De le baobab zany nanao pépinière de baobab zahay. Satria ny baobab sasatsasany omendry zareo aosy, omendry zareo aomby, de igny zany nanaovanay pépinière na baobab. Mbola eto Mangily ihany zao moron-dranomasina izao. Ambadika kely ny atiala baobab no tsiditsika teo. Volana aogositra nandalovan'ny zahatany teto, ny teratany italiana sy espagnol no ifanenana amin'izay ale na amin'ny toeram-pizahan-tany eto Mangily na amin'ny trano fisakafoanana hatramin'ny trano fandraisam-bahiny. Tefy, Nathan, Tso, isan'ny ankizy malagasy nahasitraka ny akantony Mangily, tojanay tetỳ amoron-dranomasina. On raconte qu'on fait le château. On fait le château et on fait bien le château et fini. Waouh! Où est le château? Voilà. Pas encore vu un château? Hein? Voilà, voilà. Et pour quelqu'un de voir le château plein de sable rose pour les repousser. Château no atsangan'izy mianada, fa niady lavaka ikaty sy Henrik. Allez, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais le trou, c'est quoi? Hein? Tu fais un trou? Oui. Ah bon? Oh. Et après, qu'est-ce que tu fais avec le trou? Je sais pas. Je sais pas. Lavaka no hadinika aty mianada, fa misy mpihady vola isan'andro koa eto amoron-dranomasina Mangily. Fomba efa mpihita amin'ny moron-dranomasina manana tora-pasika mahafinaritra tahaka izao maneran-tany. Rano Brésil zao ohatra de mpivarotra slip no mameno ny plage, fa hazan-dranomasina na fruits de mer tahaka ny angisy na calmar ny eto Mangily. Masa pratica. Eka, urita. Urita? Calamari. Vai, calamari. Atao ino ngoja? Brie. Pavily amin'io. Commandin'olo eroa. Commandin'olo io. Vahintsika eroa. Saotsy? Vahintsika eroa tompony. Bako amizay koa zany mety misy zay mikomandy zany mahazo misakafo koa. Zay mikomandy azy zany mahazo misakafo nanikio. Otrino nani? Iaby nanikio zao 20 000 ariary. Manjanty masaka. 20 000 ariary? Miaraka amretoa iaby. Miaraka amretoa? Miaraka amretoa. Mahaletaky otrino nareo maretoa san'andro? San'andro. Misy arakaraky ty komandian'olo aminay zany mahazo aminy. Misy ty mikomandy 10 000 ariary, misy ty komandy 20 000 ariary. Zay zany. Nani zany manday vola otrino moly isaky hariva? Isaky ny hariva, misy manday efatsaly farany tsy mahazo. Misy manday 5 aly. Mahavelo zany raha toa? Iavao koa ty fivelomanay atoy. Mbola calmar ihany ty fa tahaka izao izy rehefa eto ambony latabatry ny hôtel restaurant Le Blue Manois, trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana an'ny teratany malagasy tanora de tanora miatrika fifaninanana amin'ny mpandraharaha vahiny eto Mangily. Amoron-dranomasina ny toerana misy ny Blue Manois, malalaka, vue sur la mer hoy ny fiteny frantsay, miampy tora-pasika amin'ny dadasika.
Teratany malagasy no tena fandrihina amin'ny tolotra fa mbola vahiny ihany aloha no mameno ny efitrano sy ny latabatra treto hoy Valerian tompony. Ny antony nanaovanay an'ity hôtel aty zany dia ny voalohany aloha hanampina ny gasy maro ny tsy hanasa, dia ny faharoa amin'le hoe sika malagasy manan-karena be dia be nefany lasa ny vahiny indray no mitrandraka an'le izy, dia zay no nampandrisika ahy nanosika ahy amin'le hoe aleo nanorina an'le Blue Manoa mba ahafana an'izay anatanteraka an'izay etaeta zay zany. Ohatrany ahoana ny fomba fanomezanareo famoronanareo asa ho an'olona ato anatin'ity hôtel ity? Misy etaeta zany ny client hoe zay mba mitady andeha hijery baleine dia mitady mitondra lakana eto an-tanàna ihany zany afa manampy an'zareo, dia sady mampidi-bola ny Blue Manoa no manampy ny mponina eto Amangily. 5,000 ariary hatramin'ny 4,000 sy 2,000 ariary ny saran'ny trano fandraisam-bahiny ato fa mametraka ny kolontsaim-barotra ny malagasy amin'ny fifampiarahana arakaraka ny isan'ny vahiny sy fotoana hipetrahany. Ny anay moa zany tsy chambre fa bungalow ny anay, dia zay zany manana fitsinjarany anankitelo zany ny bungalow ato amin'ny le Blue Manoa. Ao misy hoe bungalow double, c'est pour 2 personnes. Olona anankiroa zany no anatiny dia presque ny bungalownay rehetrarehetra dans les jardins fa tsy vue sur mer, fa ny restaurant sy ny bar no amin'ny vue sur mer. Dia ny finjarany faharoa bungalow triple, olona anankitelo no anatiny pour 3 personnes le izy. Dia ny fitsinjarany fahatelo farany bungalow familial pour 5 personnes. Ohatran'izao zany pôzipôzin'ny chambre-nay chambre double pour 2 personnes, dia amin'ny chambre double un grand lit dia efa daholo ny rehetrarehetra, dia ato ambadika ny toilette WC. Ny fanjinany ato amin'ny Blue Manoa zao dia natao fanjina spécial izy hoe amin'ny style katsafay. En tant que amintsika ty maro katsafay dia zay zany hoe mba hiarovana amin'le hazo hoe les palissandres sy les bois de rose sarobidy, dia natao katsafay zany le fanjina aty amin'ny Blue Manoa. Ny hôtel le Blue Manoa dia manana zao ny jardin eto aminay, dia ny parking mahazaka fiara 400 zao ny parking anay am'izao, ankoatsiny mbola ato karakaraina ambadika ato manaraka afaka fotoana kelikely eo. Ty zao ny chambre triple, fanjina lehibe anankiray dia fanjina kely anankiray. Zao ny fanjina triple ato amin'le Blue Manoa. Dia izahay ihany zany no manomorona ny esthétique ny décoration ato anatiny. Amin'ny mahavaovao ny hôtely eto amin'le Blue Manoa dia qualité daholo ny zavatra matériel ampiasainay ato amin'ny hôtely, na any an-dakozia, na ato amin'ny restaurant, na ato amin'ny chambre misy sala am'izao. Le Blue Manoa zany eto Amangily raha amin'ny tapon'ny tanàna misy an'izay hoe Kilibe efa fantatry ny olona rehetrarehetra eto Amangily, dia eo amin'ny Mangily eo amin'le eo afovoan'ny Mangily eo zany misy an'le kily zay, dia mivily à gauche à 50 mètres 70 mètres eo misy an'le Blue Manoa. Tsitsiky na crevette sy langouste no tena be mpisafidy amin'ny sakafo fiaroso eto. Sakafo jifaina amin'ny sarany 4,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 4,000 sy 2,000 ariary. Tsy misy rindrina ny restaurant sy bar mba ahafahana manaram-po amin'ny fiainoana onjan-dranomasina sy mijery azy eo amin'ny sakafo-anana, indrindra rehefa masoandro mody tahaka izao. Iavahan'ity hôtely ity koa io raha eto Mangily. Ankoatra ireny karazana fialamboly azo atao any Mangily ireny dia anisan'ny tendance azo atao ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe Mangily by night, araka ny efa nambarako tany am-boalohany dia akaiky ny toerana 20 minitra monja dia tonga any dia any ny olona rehefa farafaran'ny herinandro iny manao an'izay hoe Mangily by night zany mitsangatsangana amin'ny andro harivariva. Tapitra ny fandaharantsika androany isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ny ofisy paritry ny fizahantany any Toliara, ny National Tourism Development na ny NTDSA, ny
l'Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar, l'Association des guides Tsimiroro, Translators, izy no mandika amin'ny teny anglisy ny fandarantsika any amin'ny YouTube. Isaorana ihany koa Yannick Beauté Tsakaviro, mpanao ny tarehy sy ny taovolo, sy ny botika Majesty Ambatonakanga, Papekanjo. Dia manome fotoana ho anao amin'ny fandarana ho amin'ny manaraka indray. Aza diny fa ny fandarana dia mbola afaka iverenantsika jerena any amin'ny réseaux sociaux ny Zahatany dia ny YouTube sy ny Facebook. Veloma tompoko. Vous avez regardé Zahatany avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez, Afaka Bafanarchantianao.